Nisintona ny laklosy fanairana Andriamatoa Saina Michel sy ireo filohan'ny faritra teo aloha izay miaradia aminy mikasika ny ampimamba izay ataony mapara amin'izao fotoana izao. Efa tsikaritra teto amin'ny firenena ny tranga toy izany hoy izy ary ny arahana hita ny vokany manahy ny sin'ny krizy vaovao araka izany ary Andriamatoa Saina Michel filohan'ny faritra Analanjorofo teo aloha. Fanazavana. Zava-misy nefa ny amin'izao fotoana izao zany mampatahotro ihany. Raha jerentsika ny zavatra mitranga ao amin'ny Assemblée nationale zany dia lasany mapara daholo na ny président de l'Assemblée nationale na ny bureau permanent rehetrarehetra à commencer par le vice-président et questeur zany lasany mapara daholo. Atsoatsy zany ivoaka koa zany ny gouvernement miaraka amin'ny premier ministre. De mazava ho azy koa zany fa de hoe ho lasany mapara daholo zany rehetrarehetra zany. Kanefa efa niainantsika teto Madagasikara tompoko ny premier ministre sy ny président de république tsy mifankahazo na tsy mitovy hevitra. Teo ka ny mangalaza Eugène, teo ka ny premier ministre Omer Berziki sy nitondra vokatsoa ho an'ny malagasy zany zavatra zany fa nitondra korontagna ary nitondra tsy fampandrosoagna zany rehetrarehetra zany. Eto ihany koa zany de anolotro premier ministre ny mapara zay fahita zany fa mety obligé na tsy fankahazo amin'le président de république lany démocratiquement. Eo agnatrahan'izay zany hitariky tsy fampandrosoagna ihany koa zany zavatra zany satria la tête ny exécutif zany no tsy mifankahazo tsy mitovy hevitry de mazava ho azy zany fa tsy niteraka zavatra soa am'voaka malagasy. Eto zany zay zany magnahy fa de hoe tsy tapitra hatreto zany ny crise fa mbola hitohy.